Tanakavy sy havanana ka izay Didi Marary, izay no azo amehezana ny fihetsika ireo olon-tsotra sy olom-boafidy marobe tonga tetsy amin'ny Kianjan'ny kanto androany, ny fanotofana ny fanolorana fanomezana sy izay voatsirambin'ny tanana ho an'ireo mponina ny anjadiny ny habibin'ny polisy tany Antsakabary. Fihetsika kely fotsiny kanefa feno fitiavana, maneho firaisan-kina amin'ny mpiray tany-drazana. Na izany na tsy izany, tokony ho anatra sy ahatonga saina ny fitondram-panjakana ireny zava-nitranga tany Antsakabary reny, hoy ireo nandray anjara tamin'ny Téléthon tetsy amin'ny Kianjan'ny kanto Mahamasina androany. Anao ny adidiko amin'ny firenena, amin'ny mpiray tany-drazana amiko, satria tena mahaolo mihitsy mahazo an'ilay tany be fandriananao io. Izay ny tena antony, dia mampizy foinay izay fianakaviana. Nanao an'izao tolo-tanana izao zay satria mahatsapa fa mahasamy malagasy dia tokony anao an'izao daholo zany ny rehetrarehetra dia anisany mba tapa-kevitra anao an'ilay izy zany izay. Ohatr'izao fifampitsonjovana amin'ny samy malagasy dia ohatrany hoe sady voikava mahatratra zany ilay zavatra atao amin'izao dia ilaina mba anao ohatran'izao daholo zany malagasy rehetra. Na tokony raha mpitondra ary tokony atsapa anao an'izao voninkazo mahatratra izao satria gasy amiray gasy reny. Dia tokony ohatr'izao koa natao ny ministera-mponina anetana mivoaka manerana amin'ny Madagasikara mba tsy hanary an'ireo vahoaka any amin'ny tapany avaratrao ny amin'ny faritra Sofia reo satria mafy tena mafy ny mahazo an'ireo satria amin'izao fiainana sarotra izao no mavoan'ireo fianakaviana ahitsana ohatr'izao zavatra tena loza ho an'ny zanak'olombelona zany ny zavatra nitsangan'ireo avatsika amin'ny ilany avaratrao dia mila tokony ho ampinana sy tohana tanana izy na mpitondra fandrakana ary tokony tsy hanary azy amin'izao fa amin'ny tena tolo-tanana bebe kokoa amin'izao vaninandro izao. Ny malagasy aloha zany eo amin'ny malagasy amin'ilay fomba lehibe tanakavy sy havanana izay Didi Marary fa mba tiako marihana fotsiny hoe tokony lesona ho an'ny mpitondra izao tomany tsy mba hoe loza voajanahary na hoe zavatra tonga ho azy hoe accident izay fitenenana fa zavatra nininana atao le izy izany hoe ny fitondram-panjakana manentana ny tsisy ny fitsaram-bahoaka dia le tompona ndraikitra indray tsy voafia dia lasa manao fitsaram-bahoaka ka raha olona roa ny polisy niaran'izany miara ory amin'ny fianakaviana dia tsy tokony hisy intsony zany fa lasa olona manjato voaka manjato indray niarany. Mangataka zany antsika malagasy rehetrarehetra mba hanampy mba hanome fanampiana ny hafantsika izay mahitrano any Antsakabary district be fandriana avaratra izay fohitsika zany mba omentsika any na lamba na fitafy io na sakafo na zao dia fitafiana no atolotra n'ireo havany tapaka sy namana ny Antsakabary any ka miangavy antsika malagasy rehetrarehetra zany mba hanome zay fohy fa tena mahonena tena mahantra reo hafantsika reo tena izay no mba iangaviako antsika mpiray tany-drazana. Ina ny zavatra mena? Akanjo. Maninona mami akanjo? Satria ilay olona mahitrano olona ny Sofia dia tsisy akanjo mihitsy izy izao afa-tsy izay akanjo nanaovany ihany dia iny foana ny tehiriziny ihany dia mba homena akanjo. Vohitsy mahatratra tokoa ny manjoa ny mponina Antsakabary ary miompo amin'izany voina izay miatra izany amin'ny malagasy ny tena aloha. Tsy misy fihetsika bitika sy azo amavanina rehefa maro tsika ny miara-metana manao izany ka izy isaorana ny mpiarakara izay nandray ny ataoko hoe fanapahan-kevitra anao izao karazana fanentanana vohika mahatratra fiaramientana ho anehoana ny firaisan-kina amin'ny mponina Antsakabary izao. Ny masoandro modina nampalahelo tetsy amin'ny Kianjan'ny kanto ny andamy-mbavy ary tsy nifidy salantaona ny fitondrana fanampiana ho an'ireo havana traboina any Antsakabary.